À Madagascar, près de 4 millions de personnes utilisent déjà Facebook selon le rapport mondial sur le digital 2025 publié par Kepios. Or, ces plateformes recourent à des algorithmes d'intelligence artificielle sans que cela ne saute forcément aux yeux. Niazo lazaina hoe raha ohatra ka mampiasa teknôlôjia izy na reny Facebook reny efa misy algorithme ana IA fa sans le savoir tsika no mampiasa anazy. Mais l'essentiel est ailleurs, tout dépend de l'usage que nous en faisons. Pour le Liam, l'IA doit être synonyme de progrès. Ampiasa ho ampandroso le izy fa tsy ampiasaina animby le antony lazaiko hoe ampiasaina ampandroso satria anisan'ny outil rapide be izy mamevalana zavatra anankiray ohatra dia aloha ampiasaina amin'izay zavatra tsara zay fa tsy hoe hitrichevana any amin'ny examen na zavatra ohatr'izany fa tena hoe hanovozana fahalalana aingakaingana kokoa raha ilaina le izy. Pour le Liam, l'IA ne remplace pas non plus l'intelligence humaine. Elle l'augmente, mais à condition de l'utiliser avec esprit critique et méthode. Mais au-delà de l'esprit critique, l'IA constitue aussi une opportunité d'apprendre à mieux s'informer. Tsy mampiasa saina aloha diso satria raha angataka zavatra amin'ny intelligence artificielle dia mila zavatra plutôt précis ny zavatra angatahana aminazy dia zany hoe mieritreritra ihany zany ianao hoe ohatra ny ahoana ny ahafahan'ity mamoaka ny valiny tiako azo dia zany hoe mila fikarohana ihany dia zay koa le anapiko kely an'ilay conseil teo rehefa manome valina zavatra ny intelligence artificielle dia tsara foana tena tsy haiko nareo na mampiasa ChatGPT mahita le soratra kely eo ambany iny hoe amin'ny teny anglais le izy fa ohatrany hoe mila marinina foana zavatra omeny fa sao dia diso na izy amin'ny intelligence artificielle anazy na le mpamorona an'ilay izy ary miteny an'izay hoe hamariny foana le zavatra dia afaka hanamarinana an'izay ohatra hoe manao recherche sur Google na zavatra ohatr'izany na mijery vaovao manao fast-checking mihitsy zany hoe marina ve la information omeny anahy. Et si vous croyez que l'intelligence artificielle va évincer les hommes sur les emplois, Diarniane Rebiarman préfère relativiser. Étudiante en informatique spécialisée en IA et Big Data, elle voit plutôt l'IA comme une chance à saisir, en particulier pour les jeunes, car non, elle ne volera pas tous les emplois. Oui et non. Oui satria ohatra mandeha any amin'ny banque tsika dia misy olona misy an'le ranga mizaka ticket an'le olona iny foana dia amin'izao raha makany amin'ny banque tsika dia efa voasolony le borne iny le izy zany hoe mivoatra zany le zavatra atao dia mampiasa ticket fanaovana ticket électronique misy intelligence artificielle amin'ireny dia zany hoe ny asan'le olona taloha zany mety hoe ampianarana indray izy manora an'le borne satria ny ankamaroany malagasy tsy hay kitika an'le borne ohatrany dia raha za manokana tsy ho voasolo zany tsikany satria zary zao manamboatra an'le IA fa ny zavatra misy dia isy métier betsaka be tena betsaka be dia be vaovao hiforona amin'ny tontolon'ny IA dia lasa misokatra ho an'ny ankizy sy ny tanora dia anisany hoe conseil ho an'ny tanora raha mbola tsy nahita safidy hoe inona no atao sy ny tariny dia efa mirona makany daholo ny opportunité rehetrarehetra tena hoe mirona miresaka IA daholo dia indrindra moa fa aty amin'ny firenena mbola andalam-pandrosoana ohatra Madagasikara ny any andafy efa mandeha tomobile électrique tsisy chauffeur tsika mbola mampiditra tsikelikely an'le tomobile électrique dia zay zavatra zay zany araha tsy ho voasolo io zany fa nefa nivoatra foana ohatra zao hoe za zao raha vita fianarana dia afaka manao hoe développeur en IA na data scientist misy ihany koa manao resaka IoT na Internet of Things zany hoe zay connectivité anatina efitrano na zavatra ohatr'izany reny maison intelligent reny tomobile intelligent reny na ny robotika ihany koa zavatra ohatr'izay be dia be tena be dia be misy tena betsaka dia betsaka ny zavatra azo trandrahana. L'IA ne devrait donc pas sonner le glas du travail humain, elle en transforme les contours. L'important, c'est de se former, s'adapter et innover. Et Creative Minds 2025 donne l'opportunité d'explorer ces nouveaux horizons, de découvrir des projets innovants. Mais il s'agira aussi de participer à des ateliers interactifs autour de l'intelligence artificielle et de la créativité. Ce sera ce 31 mai au Canal Olympia, Indou Tapinak.